antony safidianana an'io a dia fialamboly aty commune Bongatsara zany dia marefo dia marefo nandritra ny fotoana lava izay fa dia ity fisantarana hoe amin'ny tanora ny tena dia amerina indray ho lalam-pamiana ny fanatanjahantena ho an'ny tanora eto Bongatsara dia izay ny tena antony amin'ny programanay moa dia araky ny teny hatramin'izay dia hoe ametraka fanovana eto amin'ny commune Bongatsara anova mpitantana izay dia anova fomba fiasa raha anova Bongatsara ao anatin'ny fotoana fohy telo volana farafahelany ao anatin'ny programana sasa tena maty dia tena ilain'ny tanora ilain'ny mponina ilain'ny tanora ilain'ny vahoaka tsara ihany foana hoe ametraka fahefana etom-bahoaka izany hoe omena ho tantan'ny fokotany ny fampandrosoana eto commune Bongatsara ka rehefa tonga eny amin'ny fokotany ny fampandrosoana dia azo atao mampandrosoana Bongatsara ao anatin'ny telo volana zany tena amin'ny labia fifidianana manentana ny vahoaka tsara aby indrindra commune Bongatsara tahaka ny nataoko tamin'ny haino manjery maro isan-karazany hoe mandehana mifidy dia lalana fafidifidiana. Saka sy manatitra ny fankasitrahana ho anareo amin'ny fandraisana anjara. Mbola tsy tapitra ny lalao fa tonga eo amin'ny fazany manasa-dalana isika nefa sultenan'ny Red Sport sultenan Red Sport tsy eo izy raha tsy eo izy dia sultenan'ny AS Soldar rehefa tsy eo ny Red Sport sultenan'ny Combrage FC Combrage sultenan'ny GSF sultenan'ny ZAM FC izay ary fa ny lalao moa mbola mitohy dia ny teninay dia izao